Zay ny makasika ny akony fanomanandreo kandida isanisan'izay miomana fatratra amin'ny fiatriana ny fifidianana communal zay ho avy izao zay ho tanterana eto amin'ny firenena fa eo amin'izay sehatry ny politika izay kosa feo amin'ny tontolo ny fiainan'ny antoko no anozatsika ny fotoanatsika. Anao ny Kongresy nasionaly ny farany herinandro ho avy izao ny antoko tiako Madagasikara. Fantatra indrindra nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety izay notanterany Front National Team moa izany fanaovan'izy ireo ny Kongresy nasionaly izany. Olona mihoatra ny 3 arivo no andrasana amin'ny Kongresy ny antoko tiakon'i Madagasikara izay totosaina ny sabotsy 20 Meo avy izao. Eny amin'ny Magrotanjombato no hanatotsana ny fivoriam-ben'ny team maraka nambalan'ny Front National ny antoko Razoary Mihaja sy Lofinantenainy. Io no fivoriam-be lehibe voalohany team ataorinan'ny fiverenan'ny Marc Ravalomanana tanindrazana avy any Afrika Atsimo. Teboka maro no dineno anatin'izany fivirena izany ka anisan'izay ny famerenana ireo ondrina ny team. Ny tena Kongresy dia iverenana ijerevana ifotony ray ny vinam-piarahamonina zay nifaritan'ny antoko satria zany antoko mitsangana ara-dalàna zany antoko tena miatrika ny asany ao firenena zany dia mijery foana ary mieritreritra foana ny hoe ahoana ny itondrana ny firenena satria fantatsika tsara fa ankoatra ny fandaminana ny firenena dia adidin'ny antoko mba ahafahana tanteraka ny vinam-piarahamonina zay eritreretiny dia ny maka ny fahefana ahafahana manatanteraka an'izany ary ao anatin'izay mialoha ny akana fahefana dia tsy maintsy jerevana foana hoe inona ilay vinam-piarahamonina tiana hoentina ho ilay firenena. Ka mifandiniana an'izany no isan'ny anankiray ngeza be ao anatin'ny Kongresy ary ao anatin'izay ihany koa satria efa voatery ny kandida dia ao anatin'ny Kongresy mba ho hitany be sy ny maro satria zany kandidana ho any ambanivohitry akora, kandidana ho any fokapy, kandidana ho any ambanivohitry sambavo zany tsisy mahafantatra an'izany aty dia io no fotoana anankiray mba hahafanay mifankahery hoe dia hiasika ny fampandrom-pirenentsika. Raha ny fanazavana dia ho jerena anatin'ny Kongresy ny team ihany koa ny mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina izay ho totosaina niraka amin'ny 30 Jolay ho avy izao. Ny team izay nanolotra ny lisitry ny kandida amina commune maro eto Madagasikara.